Zay ny momba niny atrikasampirenena entina andrafetana ny volavolan-dalàna momba ny satany serasera iny lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray no andrizantsika ny vaovao antsika amin'izao ariva izao. Orinasa mandray anjara mavitrika amin'ny fampandrosoana ny sehatra ara-toekarena eto Madagasikara ny Brasserie Star namoaka oronan-tsary fohy araka izany ity orinasa ity ahafahany manome lanja ireo asa sahany sy ny ezaka ataony hatongavana amin'izany tanjona izany. Mahatratra 100 miliara ariary isan-taona ny vola ampidirin'ny Brasserie Star ao amin'ny kitapom-bolam-panjakana. Mandray anjara betsaka amin'ny fampandrosoana ny sehatra ara-toekarena eto amin'ny firenena tokoa ity orinasa ity. Isan'ny votra izany nandritra ny fampahafantarany tampombo ofisialy ny horonan-tsary fohy izay nahafahan'ny Star namitana sy nanome lanja ireo andraikitra sahaniny. Isan'ny zikaritra ao anatin'izany horonan-tsary izany ireo tarehimarika fitaratra manam-porofo ny ezaka ataon'ity orinasa ity, toy ny famokarana orge, katsaka ary siramamy hatramin'ny 500 real taona isan-taona. Ray tapitrisa litatra isan'andro ny zava-pisotro vokarin'ireo usine misa enina. Fiara misa 700 no mitatitra izany. Ny fanajan'ny Star ny fenitra ara-pamokarana sy ny nahazoan'ny mari-pakasitrahana FSCC 22000 sy ny ISO 9001. Ny asa sototo-saina izay nanokana ny teti-bolatra amin'ny 2 miliara isan-taona. Ao anatin'ny 2 minitra mahery monja dia voafehy avokoa ny seha-pamokarana akoratra amin'ny fivarotana ireo marika zava-pisotro miisa 420 vokarin'ny Star eny amin'ny tsena, vokatry ny ezaka fanavozana, fikarohana maro samihafa ary ny mahamaty anina ihany koa. Tsy atao ambany zavatra ny finiavan'ireo mpiasa miisa 700 miara-miasa akaiky amin'ireo tany tsapam-boly miisa 1 alina mba hahafahan'ny orinasa mihodina isan'andro.